Fantatsika fa hanao ny fiaonam-beany ny Antokasovelona amin'ny fahasika ambin'ny folo sy faharoapolo ny volana desambra zao zany amin'ny zoma sabotsy. Efa tsy balafatra be an'iny zay fa mamerina fotsiny zany hoe ny antony dia ny zay no volazy hoe fiaonam-be ahafahana miresaky bebe kokoa satria ho avy daholo zany ny herany mamerana izy zany hoe Save 19 district miaraka amin'ny commune rehetrarehetra miaraka aminy dia anana solotena amin'io olona 5,700 no endasana amin'izy io dia efa betsaka moa zao ny tonga fa betsaka ny miany. Ny antony dia ahafahana mijery manao jery totika kely enim-bolana lasa zay nananganana izy io dia aiza ho aiza zahay aiza ho aiza ina dingana vidy eo amin'ny rafitra zay napetraka ahoana ny anetsiketsehana an'ireny rafitra reny ahoana ny fifandresen-dahatra ary ahoana ny dingana na ny tanjona lehibe anankiray zay tsy maintsy hojerevana amin'ny herintaona. Fantatsika fa amin'ny herintaona no andeha ny fifidianana maro samihafa hanomboka an'izany ny fifidianana kominalina dia mantoko politika azy tsy maintsy hiatrika an'izany ny Antokasovelona. Zay ny tena ngezabe zany zay ny atoko hoe fikonan-doha amin'ilay fiaonam-be ny ataon'ny Asovelona. Eo ihany koa nefa tsy maintsy hifampiresahana amin'izay toetra raha misy hoe inona ny hevitry ny Antokasovelona amina zavatra maro samihafa edikevitra ara-piarahamonina ara-politika amin'izao fotoana zao. Zay ny dinako sady amin'ilay votoatiny ny fampiona-tsika androany dia hoe ny favolaza teo ny Antokasovelona dia natsangana anisany antoko hitariky mba hanamarina toerana azao fotoana zao. Miforona tao anatin'izao fotoana zao ny Antokasovelona ary zay ny tena antony lehibe dia fantatsika tsy verenana intsony. Zao fotoana zao dia misy ny adihevitra momba ny réconciliation nationale efa nilazainay ary mbola mafisinay androany fa dia ao anatin'io tokoa ny adihevitra mandray anjara ao anatin'io adihevitra io satria mbola adihevitra io efa ho tena roapolo taona lasa zay no mikandresahana an'io mandeha le izy indray miezakazaka amin'ny antony maro samihafa fa ny filoham-pirenena moa dia efa fantatsika fa mampiatra an'izay zavatra voasoratra ao anatin'ny tanàm-panorenantsika dia mijanona ihany koa amin'ny maray aman-dreny azy satria tsy maintsy zany fetretany Asovelona mijoroana izy ny ray aman-dreny voalohany eto amin'ny firenena tsy maintsy mijoro izy amin'izany fandaminana satria aminay ny réconciliation nationale dia fandaminana amin'ny fiarahamonina tsy fitadiavana seza koa hoe ao zany zay no anao réconciliation nationale zay mba hiverenanay amin'ny fitondrana mety ho zay ny eritreritry ny olona fa aminay ny position-nay dia hoe fandaminana amin'ny fiarahamonina io. Nisy olona mety voadona na ratsy maty tao anatin'ny fiarahamonina teto amintsika mandritry ny taona maro tsy voadimy taona lasa zany fa ny olona tamin'ny 91 dia mieritreritra an'izany ihany koa. Zay no mahatonga ny Asovelona milaza hoe be da be ny ratra ao anatin'io ary tsy maintsy alaminy zany alaminy eo amin'ny fiarahamonina fa tsy hoentina indray sehatra anankiray idina hevitra hiverenana eo amin'ny fitondrana. Hiverenana eo amin'ny fitondrana aminay dia mazava tsara fa zay ny tsangananay dia mba mpamaro-botsitra ny eto amin'ny firenena mba hisy stabilité koa amin'ny lafiny fifidianana irery ihany. Zay ny position-ny Asovelona no tokony hiverenana eo amin'ny fitondrana na ihany amin'ny filo république io na any amin'ny mairie io na any amin'ny région io na ninona dia aleo tsy hihitra amin'izay satria tsy zaka ny tokare-pirenena intsony ny fijerinay azy raha mbola zao no misy fikorontanana indray ara-politika dia mikorontana indray ny fiarahamonina ka mazava tsara zany nay amin'iny averinay indray mandeha ka amin'ny sehatra rehetrarehetra nivorinay ary nanatrika izay fivorina amin'ny antsonanay zay dia milaza an'izay foana hoe ny filoham-pirenena amin'ny maray aman-dreny azy no mitarika an'io ny fampandehanana azy ao misy ao araky ny lalam-panorenana ny efetrona fa mavy ihany koa zany ny sehatra maro samihafa afaka mifampiresaka anatin'io fiarahamonim-pirenena ny FFKM sisa dia manana anjara toerana na zasenao dia manana anjara toerana manana tenenina anatin'izany réconciliation nationale zany. Ny faharoa lehibe mety ho fenon'ny fantahinareo dia mandeha ny resaka amin'ny projet de loi décentralisation zay ao anatin'ny tao zany ny statut particulier
sy ny atao hoe ny famoronana zay ny azo lazana azy areo commune vaovao nagataka an'zany reo député namantsika hoe maromaro ny commune tokony sokafana satria mba mieritreritra izy mety mampandroso ankagnina kokoa i le hoe mba misy proximité ozy izy fitenenana nefa tsy maintsy misy fepetra maromaro ahafahana mamaly an'izany toy izany ihany koa ny eritreretana de zay zany de mampirisika an'io zay ny position ny HVM fa mametraka amin'izay eo amin'ny lafiny fitantanana kapbe hoe aiza zaka firentsika satria zany mametraka na mamorona commune vaovao zany misy zavatra maromaro ao ambadiky zany a lafiny fitantanana ka tsy maintsy jerena amin'ny lafiny kapbe zay zavatra zay fa ny principe hevitra fotsitra hoe mba tokony efa mba isy commune hafa indray dia manohana zany ny atoka HVM ao ihany koa ny atao hoe ny statut particulier indrindra fa voaresaka ny eto andrenivohitra amin'izao fotoan'izao dia zay dia nisan'ny mivoy satria manaiky an'io raha ohatra hoe Antananarivo resahana satria hitanay fa anisan'ny lalana ray mety misy lalana hafa fa anisan'ny lalana anankiray io mba ahafahantsika mampivoatra bebe kokoa mandamina an'izao lafiny social manahirana eto amin'ny renivohitra ny firenena zao ny fijerevana amin'ny lafiny économique amin'ny lafiny fampitondrana amina drafitrasa amin'ireo fotodrafitrasa lehibe atsangatsika eto amin'ny firenena indrindra eto amin'ny renivohitra partany no ametrahana an'io karazana statut particulier io ahafahana mametraka an'izay vinavina ahafahana mampandroso kokoa eo amin'ny lafiny économique sociale ny firenena ny namana mpiray-tandrazana io vafoany tsy moa no entiny HVM ao zany ve no ditsika hevitra eto fa zay dia manamafy fa mpikambana tolona ao anatin'ny HVM ireo olona 500 sy 3 arivo ivory eto Antananarivo efa voalaza teo ny fandaminana amin'ny fandanina maro samihafa ireo raha ohatra de tegna de davina dia ny fren'izy ireo ihany zay ny antohany antoko fa na ny fipetrahany eto ary dia efa niresahana hoe mba ny olona manana havana na toerana ahafahany tokony na mampandamina koa zay mba mandray an'le olona zay no atao fa tsy misy olona tamazam-bola tsy zany mety ho zany na zatra angamba fa zay zany dia mba vaovao entinay dia aloha hitatsika eo zany fa afaka roa andro zany dia voavary zany ataoko hoe rabirapy fa tsy dia tena hoe zany akory no anaovany fa miezaka zany zay mba ho zavatra fantatra tsara fa ngeza be rehefa naby andray atoko voniforo eny mbola nalasa zay no miezaka andray an'izany olona marobe zany fanampy lehibe zany ko andraisinay zany dia amin'izao fotoan'izao miezaka le rehetrarehetra mba tsaratsara kokoa zany tonga lafatra mety tsy hisy fa miezaka zay amin'izany ihany zany